Klasy tomboko vavy fanao jediko atsika amin'ity niany ity. Matinaly ny robia fa 17 ny volana martsa taona 2024. Tonga soa indray ato amin'ny fotoana ny vaovao. Asaiko ampanajananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny resaka politika no anomboantsika an'izany. Vonona tanteraka amin'ny fiarah-miasa ho fampandaniana ny candidat izay natolotry ny antoko sy vovonana team K25 ny avy ao Ambalavao sy ny mpikatroka jiaby. Manoloana izay indrindra dia nambaran'izy ireo fa hiaraka hagnano fidinana ifotony ny rehetra mba ho famantarana ny tena olana sy ny manahirana ny vahoaka eny fotony. Nisy moa ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity andro niany ity. Fanadadiana tanteriny Germain Nomenjanahary sy Mathieu Princy. Teto moa tenako Andriatomaty Erzo izay président des team hitako ramatoa candidat izay atolotry ny team dia manazava amin'ntsika malagasy indrindra fa eo amin'ny district Ambalavao fa izahay dia raha teo aza ohatran'ny hoe karazana tsy fampin'ny fampirisana dia rehefa tonga aty zay tonga dia mifohy be dia miresaka manazava sy izay tokony iarahana miasa araka ny teny président Ravalomanana manao hoe miasa miaraka dia tonga zay hiara-hiasa fampandaniana ny candidat izay toanan'ny team ao amin'ny district Ambalavao. Eo amin'ny tranona Ambalavao aloha dia betsaka ny zavatra lahara-pahamenana fa marina aloha hoe tsy manatanteraka ny député na ny trombavam-bahoaka izany fa nefa kosa ny afaka mifanampy amin'ny fanamboarana lalana izay matematisana izay isan'ny manasarotra na nitako hoe resaka fandriampahalemana na resaka fitaterana vokatra dia rehefa vita ny lalana dia efa zava-dehibe eo amin'ny district Ambalavao Ray Manontolo. Tenako izany dia faly amin'izao fotoana izao manoloana ny misejo izay ao anatin'ny mpandrindra ny district Ambalavao. Raha tsika nahita moa izany sy naheno tamin'ny fotoan'andro savorosoroko ila taona ozy araka ny teny malagasy dia milamy izany problème amin'izao fotoana izao sy isony ny olana fa indreto izahay magnatro maso anareo eto milaza aminareo fa vonona izahay ny hiara-hiasa dia misaotra betsaka anareo araka ny fanontanianao tao moa izany hoe inona no zavatra tao hiaraha-miasa. Ny zavatra tao hiaraha-miasa izany dia rehefa vita izao androany izao dia hoapetraka avy hatrany hoe inona no ataosika hanaovana izay fampandaniana ny candidat izay dia hidina avy hatrany izahay hanao ny fidinana any amin'ny commune ambanivohitra. Ho anareo vahoaka any Ambalavao dia magnatrika hatria ohatran'ny maso-pitara sy araka ny fitaroanasika betsileo izao raha ataony SMS izao. Samy misy koa ny disadisa, samy misy koa ny alany kitona fa dia izao hitanareo maso izao hoe vonona agnairoa hiara-miasa ary dia asehonay atao masonareo eto fa dia milamy agnay SMS samy misy problème fa hiara-hiasa agnay fa dia mampagnatena anareo vahoaka any Ambalavao fa dia ho tonga mitanjona izay tratrarisika satria izay ihany ro problème asika tao hoe hanao akory rety dia izao izany efa rahatsika mahita hoe milamy agnay roa dia mampagnatena anareo fa dia vonona izahay hiara-hiasa aminareo sy hanao izay hetahetanareo agnambala agny. Lafim-baovao avy any Toamasina any kosa dia nahazo fahafahana vonjimaika avy amin'ny fitsarana ambony ao Toamasina i manantena Ajanirina Dina izay candidat anisany andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Anisany voaroroy ho atodoany kotrika tamin'ny fakana ankeriny an'ilay teratany karana tamin'ny taona lasa moa ity olona ity. Raha ny fantatra dia tsy miray hevitra loatra amin'izao fanomezana fahafahana vonjimaika azy izao ireo mpitsara ao Toamasina. Mampanontany tena ny maro ihany koa moa ny hoe nanao akory ny fahafahany nanatanteraka ny fanomanana ny antota taratasy jiaby ilatsahana ho fidiana raha toa ka mbola tany amponja ny tenany. Hoarahantsika ny andindiny izay vaovao izay tanteriny Edena Elia. Nahazo fahafahana vonjimaika avy amin'ny fitsarana ambony ao Toamasina ilay candidat ho solombavambahoaka antsoina hoe manantena Ajanirina Dina izay voaroroy tamin'ny fakana ankeriny teratany karana iray tamin'ny taondasa. Tsy nitovy hevitra nefa ireo mpitsara manoloana ity didiny voaka ity satria dia nitsipaka io didina voaka ny fitsarana ambony io ny fampanoavana amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany ao Toamasina.
Isan'ny nahagagandraitra tokoa ity didiny voaka ity na hatramin'ny fianakavian'ny nalaina ankeriny aza dia sanganehana satria efa nanamafy ny toniany mpampanolalana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina sy ny lefiny ary ny komande ny vondrotom-pileova ny Gendarmerie Atsinanana nandritra ny valandresaka izay nataon'izy ireo fa imanantena Ajanirina no atidony kotrika ny fakana ankeriny io teratany karana io. Ratsivina dia ny savalo ireo voasambotra voaroroy tamin'ity fakana-ankeriny teratany karana ity ary isan'izany ilay kandida ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikta ny Fanadina. Nampidirina amponja vonjimaika izy ireo ny volana Desambra 2024 mandra-piandry ny fitsarana azy. Hatreto anefa tsy mbola niakatra fitsarana akory ity raharaha ity dia izao nahazo fahafahana vonjimaika izao sahady ilay kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana ny 17 Mey izao. Efa voaroroy tamin'ny fakana-ankeriny tany Antsirabe ihany koa ny tenany tamin'ny taona 2024 ka nampidirina amponja vonjimaika ny volana Aprily 2024 ary nahazo fahafahana vonjimaika indray ny 13 Desambra 2024 ihany. Tamin'ny fisavana azy ireo ihany koa nefa natratrarana bala nakalaky misy 20 ireo fitaovam-piadiana ireo izay fantatra fa nivoaka avy amin'ny sekoly fianarana ho Gendarmerie Ambositra tamin'ny fotoana nahavaky izany. Ankoatra ny hoe fotoana taiza tao amponja sy tamin'ny fomba hoana nafany ity candidat député ity nikarakara ny antota taratasy firotsako vidiny ho solombavam-bahoaka amin'ny 17 Mey izao dia isan'ny mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny hoe nahoana ny nahazo fahafahana vonjimaika sahady nefa tsy mbola niakatra fitsarana akory ny raharaha. Nahoana ihany koa no tsy nitovy hevitra ny mpitsara manoloana ny famoahana ny didy fanomezana fahafahana vonjimaika ity voalaza fa atidony kotrika ny fakana ankeriny ity. Fa agnatin'ny 2 andro sisa dia higadona ny 27 ny volana Martsa izay daty manan-tantara ho an'ny firenena malagasy satria dia atsiarovana an'ireo mahery fo ny firenena tamin'ny taona 17 sy 700 tamin'ity andro niany ity dia niavaka raha nitetsy amin'ny lapantanana ny Antananarivo renivohitra satria dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny lanonana izay fanamariana izany faharoa amby 70 taona ny tolom-piavotana izany manandanja eo amin'ny sehatry ny tafika malagasy fa indrindra ihany koa eo amin'ny maha-olom-pirenena ny fahafantarana ny tantara. Noho izany indrindra dia misy ny fampirantiana atsary an'ireo zava-nitranga tamin'ny nanomboka ny taona 1970 sy 700 ka hatramin'ny taona 2020 sy 700 tafiditra agnatiny izany fanamariana ny 27 ny volana Martsa izany. Andeha hoarantsika ny akon'izay lanonana tetsy amin'ny lapantanana ny Antananarivo izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Ny zava-nitranga ara-tantara teto Madagasikara nanomboka ny taona 1970 sy 700 ka hatramin'ny 2020 sy 700 manodidina ny tolom-panafahana 17 Martsa no ampirantiana antsary etsy anoloan'ny lapantanana Antananarivo renivohitra ao anatin'ny 3 andro. Nanomboka ny 17 ny volana Martsa ka hatramin'ny 17 ny volana Martsa ho avy izao. Nisy ny lanonana nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Etsika tafiditra indrindra amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 17 Martsa 17 sy 2000 izy ity. Nambara ny lefitra voalohan'ny bentanana izay nisolo tena Andramatola Laura Valomanana bentanana n'Antananarivo fa zava-dehibe ho an'ny tanora ankehitriny ny fahafantarana ny tantaran'ny firenena mba ahafahana mandroso sy mampandroso izany firenena izany. Zava-dehibe ny fanaovana fampirantiana ohatran'izao indrindra satria araka ny tenenky tamin'ny kabary teo ny hoe Antananarivo sohim-bona malagasy ary ny tantarantsika sohim-bonantsika malagasy rehetrarehetra. Ka zava-dehibe ny sin'ny fampirantiana ohatran'izao satria arakaraka ny fahalalanao ny tantara no halalanao mahainao anao. Eran'izao tontolo izao zava-dehibe ho an'ny firenena rehetra no mahalala ny tantara zany ka mampirisika ny tanora malagasy sy ny mpianatra anararoatra izao fampirantiana izao ho tonga aty hijery satria marina fahapahany ihany ireo fa rehefa mahita an'ireo anao ka liana dia mety manitatra amin'ny famakiana boky fahitana documentaire isan-karazany. Tsy mitovy amin'ny fitiavan-tanindrazana nanana ny malagasy taloha izany atao hoe ampim-po-pirenena izany amin'izao fotoana. Tsy ampy ny fampitana ny ilon'ny fitiavan-tanindrazana avy amin'ireo razambe ho an'ny tanora ankehitriny araka ny fanehoan-kevitra ity renim-pianakaviana raiky ity. Fahitako anazy zany amin'izao fotoana misy ihany ny fitiavan-tanindrazana fa tsy mitovy tamin'ny nataony tany aloha.
tsy haiko na ny fanazavana ny mety sy ampy amin'ny ankizy taty aoriana zany hoe ohatran'izao ani ny zavatra nanzoanay fa raha tahaka anazy zany dia mampianatra ny zanaka ary manora anazy ohatran'izao ani araka ny tantara izay ny tantarain'ny dadanay anako. Fotoagna fanararaotana mamantatra ny tantara ny fisian'ny fampiratiana atao etsy amin'ny parvis etsy Analakely tahaka izao. Fampiratiana izay iarahana amin'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'izay rehetra mahatsapa fa malagasy tia tanindrazana te hamantatra ny tantaran'ny fireneny dia azo atao tsara ny manararaotra izany atao anatin'ny atelona. Eo amin'ny resaka sosialy dia nahazo tombony manokana ny mponina ao amin'ny fokontany maromaro ao anatin'ny boriboritany fahaenina tamin'ity andro niany ity dia mpivady maromaro no nisitraka ny fisoratam-panambadiana faobe izay notarian'ny delege ny boriboritany fahaenina tamin'ny andro any manamora ny fiainan-tokantranony malagasy ny toy izao satria eo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy dia miamora izany fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fifankatiavany mpivady. Waratsika ny andindin'izay tateriny fitendrenitsoavina. Nanatanteraka fisoratam-panambadiana faobe ny tena nivon'ny boriboritany fahaenina androany alakamisy fa 7 martsa izay notarian'ny delegen'ny boriboritany fahaenina Andria Mananjezika Feizo ka mpanambady misa 30 miangona amin'ny fiangonana FJKM tao anatin'ny fokontany misa 7 no nahazo tombony manokana tamin'izany. Nahitana sarangan'olona maromaro sy sokajy taona maro ny nandray anjara tamin'izany taon'ny tanora ary nisy tamin'izy ireo kosa no efa nahazo taona. Izao moa dia vokatra ny fiara-miasa teo amin'ny fiangonana FJKM Ambohita vaovao izay notarian'ny pastora Ravelson Mamy sy ny boriboritany fahaenina izay sambany vao nisy ny fiara-miasa toy izao teo amin'ny Rotota. Somary fahasahiranana kokoa no noso amin'ilay fanambadiana fisoratam-panambadiana iombonana. Izany misy vitsivitsy tena vitsivitsy manana ny mahazy azy mihitsy izy nefa niomana azy sasany fa vao naheno dia hoe aleo mbo miaraka amin'ny besiny maro fa ny ankamaroana dia ilay olona somary tsy dia afaka tsara izany no mahatonga misaotra hoe mitantana ny olona na dia mitena sahirana ny zavatra ny fiainan'ny tokantrano. Misy koa efa nivady efa ela dia efa somary zokonjokony izany amin'izao fisoratam-panambadiana izao tonga ihany izy fa faly izy efa loajafy. Izao no natao dia mba nitsinjovana ireo tanora sy ny efa zokony nandray ny katekomenina ary mba tena hiditra ao amin'ny fanambadiana ara-dalàna misoratra amin'ny fanjakana. Noho izao fahavitany soratra faobe izao dia tena faly izay niderany mpiandraikitra rehetrarehetra noho izao fahavitany soratra faobe izao. Tetsy andaniny dia nisaotra sy nankasitraka ny commune Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany fahaenina ireo mpivady vao sy ny mpikarakara teo anivon'ny FJKM Ambohita vaovao no ny fiheveran'ny commune Antananarivo renivohitra azy ireo manokana ary ny fahatsapany ny mahasarobidy ny fanambadiana. Impodianantsika ny resaka fanomanana ny fifidianana mitoy ny fidinana ifotony izay ataon'ny kandida solombavambahoaka avy amin'ny nitoko sy vovonana team K25 amin'izao fotoagna izao niona sy nitafa tamin'ny mponina ao amin'ny boriboritany fahaefatra ihany koa ny kolonely Rambosalama Emilien tamin'ity andro niany ity nitafa nijery ny zava-manahirana an'ireo mponina eny ifotony ity kandida izay anisany andray anjara ihany koa amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho tanterahana amin'ny 7 ny volana May ho avy izao fanadadiana tateriny fitendrentsoavina hatrany. Tompona andraikitra ary manana didy ao amin'ny fiarahamonina ny kandida larana fahaefatra tolotry ny antoko tiako Madagasikara Rambosalama Emilien nidina ifotony nijery ny olan'ireo mponina amin'ny boriboritany fahaefatra fokontany mananjara izay ao anatin'ny boriboritany misy azy ny tenany tarainan'ireo fokon'olona ny lalana ny fandriampahalemana ary ny rano miandrona tsy misy fivoahany. Ireo be antitra izay niona taminy dia nangataka ny hijerena azy ireo akaiky indrindra ny fakana ny fisotrondronono sy ny maha olona dia ny fampiasana ny karatra maitso izany. Nisy ny fanampiana ireo be antitra moa ho an'ireo be antitra miisa 200 ao amin'ny fokontany andrefana mananjara toy ny vary sy menaka. Ireo mpanasa lamba ihany koa dia nitolorana savony sy borosindamba entina hanamaivanana ny asan'izy ireo. Fandraisana ty mifanerasera-poka ty mifanakalo-hevitra miaino anareo dia anao zokila tadiny tsara fa ny tanàna
dia tsy tanàna raha tsy zoky olona manana fahendrena mahatonga tanàna azo iarahamony. Ny fotodrafitrasa ao amin'ny beopokotany ihany koa koatr'izay dia nasiana fanamboarana toy ny varavarankely, ny plafond ary dia voazina ihany koa ny trano ho an'ireo mpitandro amin'ny filaminana ny poste avancé ny polisy hanatsarana ny fandriam-pahalemana. Nisy moa ny takamo napetraka hanazavana ny tanàna sy ara-miasa amin'ny orinasa Jirama. Fa ao amin'ny boriboritany fahadimy kosa indray dia mitohy hatrany ny asa sosialy tanterahany tompona andraikitra eny Antoerana. Tamin'ity andro niany ity dia nisy ny fotoam-pitsarana hoezaka ao amin'ny kopy faobe izay natao indrindra mba hanomezana fahafaham-po indrindra analana fahasahiranana an'ireo zaza izay tsy manana n'izany kopy naterahana izany. Nisy ihany koa ny fizahana manokana na ny antsoina hoe visite somatique tamin'ny andro niany ity mialohany hanomezana ny soram-piankohonana ho an'ireo ankizy miisa 400 ireo. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray. Mitohy hatrany ny asa sosialy tanterahiny boriboritany fahadimy. Ho fitsinjovana ireo mponina sahirana ary ho fanatanterahana ny vinandramatoa ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana mahakasika ny fanomezana soram-piankohonana ho an'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. No tanterahina ny 17 Martsa 2024 ny fotoam-pitsarana nataon'ireo mpitsara sy fizahana manokana ny visite somatique nataon'ireo mpitsabo mialoha ny hanomezana soram-piankohonana ho an'ireo ankizy miisa 400 eo avy eo anivo ny fokotany 17 ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Izy moa ireo olona tsy manana kopy na kely na lehibe, misy zaza voateraka volana vitsivitsy ireo, misy efa lehibe ihany koa. Sainga tsy manana kopy ireo noho ny fahasahiranana, eo ihany koa noho ny fahatahoran'ireo ray aman-dren'ireo miditra birao. Dia nanao ezaka moa zany ny boriboritany fahadimy nitady hevitra anaovana izay kopy faobe izay efa 100 eo ireo ankizy ireo no tsarainy satria fotoam-pitsarana moa ilay izy dia androany fotoam-pitsarana io azahoan'ireo zaza ireo ny kopia nahaterahana. Isorana manokana ny rotaria Korondrano izay tarihan'ny fotoany zany izay fanampiana ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny Madama Lalao Ravalomanana izay satria nanangetaheta ary izahay komina ka raha tsy toy ny mpiara-miombonantoka dia zava-poana ihany zany satria misy ny mpitsara izay tsy maintsy atsony, misy ny dokotera izay tsy maintsy atsony, dia ny mpiara-miombonantoka amin'izay amintsika komina moa zany no misahana izay fiantsonan'ny dokotera sy ny fiantsonan'ny mpitsara zay. Izao hetsika izao dia vokatry ny fiara-miasa amin'ny Rotary Ankorondrano izay mpiara-miombonantoka amin'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Marina fa ny fiara-miasa dia mihitatra amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo. Araka ny nambaran'ny lehibe ny boriboritany fahadimy Andriamatoa Rakoto Emmanuel Richard dia andiany voalohany ihany ity hetsika ity ary mbola hisy ny andiany manaraka noho ny fahatsapana fa mbola maro ireo olona tsy manana soram-piankohonana eto amin'ny boriboritany fahadimy. Lafiny fananantany misy indray ny fanambarana izay nataon'ny sendika eo anivon'ny mpiasan'ny fananantany ny teny tamin'ny alalan'ny manerana nosy moa izy ireo tamin'ity andro niany ity. Anisan'izany ny fanomezana fehim-potoana 27 ora ho an'ny mpitondra sy ny tompona andraiky mpanjakana jiaby izay voakasika manoloana ny tokony amoagna tsy misy atakandro an'ireo mpiasan'ny fananantany izay niditra amponja noho ny voaroroy tao agnatiny ilay raha fivarotana ny Villa Elisabeth sy ny etsy amin'ny zaridaina ny Antaninarenina ihany koa. Misy ihany koa ny teboka maromaro hafa izay nolazainy ireto ao anivon'ny sendikan'ny fananantany mpiasan'ny fananantany ireto tao anatin'izay fanambarana nataon'izy ireo androany izay. Hoaratsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Takin'ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny fananantany ny amoana ireo mpiasan'ny fananantany efatra izay nadoboka amponja tamin'ny fa-17 ny volana Martsa lasa teo noho ny raharaha Villa Elisabeth sy zaridaina n'Antaninarenina izay nahavoaroiroy azy ireo mandra-pahavitany ny fanadihadiana tanteraka sy mandra-pivoahany didy avoakan'ny fitsarana. Tsy eken'izy ireo ihany koa raha ho afamaina ny lohandohany amin'ny famarotana tany-panjakana tahaka izao kanefa ny mpiasa mpanatanteraka ny baiko no mijinja ny vokany. 27 ora no fehim-potoana omeny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny fananantany ho an'ny fanjakana mialohan'ny idiran'izy ireo amin'ny dingana manaraka raha tsy misy ny valiny mahafapo.
taorian'ny fanadihadiana izay nataon'ny fitsarana tamin'ny 14 mars 2024 tao amin'ny PAC pôle anticorruption dia nampidirina amponja vonjomaika ireo namanay kanefa dia fanatanterahana baiko avy amin'ny tompon'andraikitra ambony no nataon'izy ireo ary ny tompon'andraikitra voalohany kosa amin'izany dia tsisy voakasika mihitsy noho izany mangataka izahay mba tsy ho atao sistematika ny fitazonana vonjomaika ny mpiasan'ny fananantany any amponja tsy lavinay ny fanadihadiana izay mety ho ataon'ny fitsarana mahakasika ny fanatanterahana ny asanay fa angatahanay kosa mba tsy ho fampidirana amponja avy hatrany kanefa ny dia toa tao anatin'ny fankatoavana ny lehibe sy fanatanterahana baiko no nanaovana izany mangataka koa izahay mba mitovy ny traitement ho an'izay rehetra manana andraikitra ao anatin'izao resaka fampidirana amponja ny namanay izao fa tsy hoe ny mpanatanteraka baiko miditra amponja fa ny mpanapa-kevitra sy ny mpividy na auteur principal afaka miriaria angatahanay noho izany ny famoahana tsy misy fepetra ireo namanay eo ampiandrasana ny fanadihadiana sy ny valin'ny fitsarana satria tsy ny fampidirana amponja ny mpiasan'ny fananantany mpanatanteraka baiko no atao hoe miady amin'ny kolokolo manome 27 ora ny fanjakana izahay amoahana tsy misy fepetra ireo namanay ireo dila io fepitoana io dia andray fepetra entitra izahay tany mpanjakana maromaro no ahitana olana amin'izao fotoagna izao eto Antananarivo noho ny famarotana azy tamin'ny olon-tsotra sy tamin'ny fomba tsy mazava isan'ny mitana ny sainy ny mpanara-baovao ny momba ny Villa Roma Nivandry ny EPP Beoririka ny Zaridaina Antaninarenina ary ny Villa Elizabeth eo amin'ny sehatra ny fahasalamagna kosa indray dia ny trangagna olana ny fanatanterahana ny vaksiny fahobe ho fiadina amin'ny kitrotro tany Sambava amin'izao fotoagna izao nisy manko ireo talentsekoly vitsivitsy izay tsy nagneky ny agnatanterahana an'izany ao agnatin'ny sekoly izay tantanin'izy ireo nanoloagna izay dia nagnano valandresaka tamin'ny mpagnano gazety ny tompon'andraikitry ny fahasalamagna tany antoerana vavoatanteriny Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy mbola ao anatin'ny tanteraka amin'ny fanaovana ilay vaksiny andian'ny fahatelo iadina amin'ny valanaretina kitrotro ireo distrika izay voakasika izandy amin'izao fotoana izao raha ny angom-baovao izay natao dia mbola misy amin'ireo ray aman-dreny any amin'ny faritra sasany no tsy resy lahatra amin'ny fanaovana ity vaksiny ity tahaka ny tranga ny seho tao amin'ny tanànan'ny Sambava omaly talata raha ny fanazavana izay voaray dia ny talentsekoly sasany izay saika anaovana ny hetsika mihitsy no nandasy sy nitsipaka ireo mpanao vaksiny ny ayay n'ireo ray aman-dreny no tena antony mahatonga izany raha ny voalaza hatrany ka niezaka nitondra fanazavana tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra ao amin'ny sampandrarahany fahasalamana ao amin'ny distrikany Sambava misy zagny ny ray aman-dreny zay mampomba afatra ny zaza hoe tsy atao vaksiny le zaza ny vaksiny fagnefitra ny kitrotro marigny hoe magnahy atsika hoe tsao magnino zanakanay atao vaksiny à l'école agny zahay zegny dia mampagnantegna rehefa ologno tsy nitsombotsomponigny foagna zegny re olo magnano vaksiny rehefa tegna ologno ny fantenagna mpiasan'ny fahasalamagna no fanigna zegny mandeha magnano vaksiny zanakatsika zany hoe azo antoka zegny ny vaksiny zay atao vita ny vaksiny raha misy zavatra tsy azoazonao na kely fo dia efa afaka magnatogno zay aty amin'ny tompom-pahasalamagna ny zavatra tegna tiany apetraka zegny dia ny fahazotoantsika jiaby tsy ametraka olagna zegny amin'ilay fagnatanterahana lay vaksiny tsara moa ny manamarika fa toerana miisa 20 izay ahitana CSB sy sekoly no tetezina amin'izay fanaova-vaksiny izay ao an-toerana amin'ity androany ity raha ny fanazavana nanamafy moa izy ireo fa tsy terena ireo ray aman-dreny amin'ny fanaovana azy ity fa miankina amin'ny safidin'izy ireo ihany tsara hatrany ihany koa no manamarika fa ny aretina kitrotro dia aretina faharoa nandripaka malagasy betsaka indrindra fa teto Madagasikara sehatry ny toekaregna kosa dia tombanagna ho amin'ny fiafarany ity taogno 2010 sy 2020 ity anoany no ahafahagna mampiasa farany anireo vola malagasy teo aloha ireo raha ny vinavinany avy eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia fantatra fa 520 isanjato ny vola vaovao izay efa niboaka no miparitaka sy miasa magnera
tanterana ny Madagasikara amin'izao fotoagna izao. Edena Elia. Tsy anan-keritsondy manomboka amin'ny taona 2024 ny vola teo aloha 100 ariary, 200 ariary, 500 ariary, 1000 ariary, 2000 ariary, 5000 ariary ary ny irayalina ariary. Amin'ny faran'ity taona 2024 ity no vinavinainy ny banky foibeny Madagasikara ampiasana azy ireo farany. Amin'izao fotoana izao tokoa mantsy raha ny loharam-baovao voaray avy eo anivo ny banky foibeny Madagasikara dia efa mananika ny 520 isanjato ny vola vaovao izay nivoaka ny 17 Jolay 2024 no ampiasain'ny Malagasy. Izany hoe ny 100 ariary, ny 200 ariary, 500 ariary, 1000 ariary, 2000 ariary, 5000 ariary, irayalina ariary ary ny 2000 ariary mitambatra. Ity ravim-bola nivoaka farany ity no isan'ny nampitaraina ny maro. Tsy misy lanja ny intsony ny vola malagasy ankehitriny raha toa ka tambatra tokana toy izao avokoa ny vola. Ny vidim-piainana etsy andaniny tsy mitsahatra miakatra raha toa ka mitotongana tanteraka ny sandam-bola malagasy. Ankoatra ny fampafatarana ireo toerana manatantara sy ny akanton'ny Madagasikara ao anatin'ity vola vaovao ity dia isan'ny antony nanatotana azy ihany koa ireo singa mandrafitra azy izay sarotra avahana tanteraka amin'ny vola sandoka, izany hoe sarotra alaitahaka. Tsy aivina nefa fa volana vitsy taorin'io dia efa maro ireo vola sandoka avy amin'ity vola vaovao ity no niparitaka tany amin'ny faritany ary efa maro ihany koa ireo voafitaka no ireto vola ireto izay mitovitovy loko. Eo amin'ny sehatry ny kolotsaina kosa indray dia tsy miova ny fotoagna izay anatanterahana ny taom-baovao malagasy ho an'ny zanaka ambohitra biby jiaby. Ho tanterahana amin'ny fahaenina ny volana aprily ho avy izao izany taom-baovao malagasy izany. Hetsika maro mifaningotra amin'ny kolotsaina malagasy no anamariana an'izany ary afaka maneho amin'ny araka n'izay tiany aby ny olo kerekeraiky. Anisan'ireo anafana ny fotoagna amin'ny sy anamarika n'izany taom-baovao malagasy izany ohatra ny avy eo anivon'ny faribolana sandratra amin'ny alalan'ny antsatonon-kalo. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny mpagnano vakodrazana kalaza toa ny Rose Gaskara sy Ragasy Band etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba no anatanterahana an'izany amin'ny 15 volana aprily ho avy izao. Ny amarain'io kosa izany hoe ny fahaenina ny volana aprily dia isy ny fanadiovana faobe izay ho tanterahana eny amin'ny manodidina ny Andavamamba. Varantsika ny fanazavana andesiny tompona ndraikitra. Lafiny finoana kosa indray nankasitrahany Papa Raimasina François ny fanasana nataony évêque tsirairay ka anatanteraka famangena apostolika aty Madagasikara sy ao Mozambique ary aty Maurice ny tenany manomboka ny fahaefatra ka hatramin'ny 10 ny volana septambra amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Andalo eto Madagasikara ny Papa Raimasina manomboka ny fahaenina ny volana septambra ho avy izao. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray. Tapaka tany Vatican ny 17 ny volana Martsa ny daty itsidian'ny Papa Raimasina François ny aty Mozambique sy Madagasikara ary Maurice. Nankasitrahany araka izany ny fanasana nataony filohampanjakana tsirairay sy ny évêque ka tonga anatanteraka famangina apostolika amin'ireo tanàna voalaza ireo ny tenany ny fahaefatra ka hatramin'ny 10 ny volana septambra izao. Ny tanàna ny Maputo ao Mozambique, Antananarivo Madagasikara ary Port Louis Maurice no hotsidiany mandritra ireo fotoana ireo. Fantatra kosa
fa ny zoma fahaenina ny volana septambra tolakandro ny Papa François no tonga eny amin'ny serana am-piaramanidiny Ivato. Noho ny fahateren'ny fotoana dia tsy afaka hitsidika afa-tsy ny eto an-drenivohitra ihany ny Papa François ka anasana ny avy amin'ny faritra rehetra ho tonga izay maniry ny eo aminy. Voalaza temoany programa sy ny zavatra rehetra iseho dia ny fahatongavan'ny Papa varavarana idirana moa Antananarivo ary varavarana ivoahana ihany koa. Ka nahazo tombony manokana ity diocèse n'Antananarivo ity amin'izay fahatongavan'ny Papa Raimasina izay ary isaorana be dia be any faneken'ny Papa Raimasina an'izay. Nahazo tombony be dia be tsika riavana. Tsy misy merita avy amintsika izay fa eto no vantanin'ny Papa voalohany. Mandritra ny fitsidiany eto dia iresaka amin'ny mpitondra fanjakana ny tenany. Hitsidika ihany koa ny akany Père Pedro eny Andralanitra, hitafa amin'ireo masiovo eto an-toerana ary ireo fiarahamonim-pirenena. Tsara ny mampatsiahy fa 30 taona amin'ity taona ity ihany koa no nitsidihan'ny Papa Jean Paul II any Madagasikara. Mpamafy fiadanana sy fanantenana. Io no lohahevitra nosafidian'ny fiangonana katolika amin'izao fahatongavany Papa François eto Madagasikara izao. Ineny koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity andro ny ity isaorananao nanaraka izany hatramin'ny farany magnano ny mandrapitafa amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray samy mandry mafoa tsika jiaby tomboko lasy tomboko vavy.